Miarahaba omba ampirarinso amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo avy Nazareta indray no atolotray ho anao sy mahafoy ny fiarahana eto amin'ity televiziona ity. Mitohy isika amin'ny fandaharana iresantsika ny amin'izay tontolo mpiarina ara-boajanahary mifanaraka amin'ny sitrapony lenariny lanitra sy ny tany arak'izay consultation alaitsika ao anatin'ny Baiboly. Matoky fa Andriamanitra manome hery ahafahanao miatrika ny adidy amanandraikitra samihafa zay ataonao sy efa nataonao hatramin'ny rahantsika ka nyresantsika anty tontolo mpiarina araka ny soratra masina ity mba analananao ao anatin'ilay fitaka indrindraindrindra mba ametrahanao ny toerany fivavahana eo amin'izay tokony hisy azy ary ametrahanao ny toerany fiarina eo amin'izay tokony hisy azy ary anatenanao sy anananao fatokina an'ilay nariny lanitra sy ny tany eo amin'izay rehetra ataonao. Nyresantsika tamin'ny fandarana teo aloha teo ny amin'izay fahatsapany ny apôstôly Paul ny tontolo misy azy eo amin'ny lafiny ara-materialy ka netiko nitenenana amintsika hoe ato anatin'ny Baiboly to, ato anatin'ny Baiboly to de tsy nahita olona tonga multimilliardaire, tsy nahita olona ato anatin'ny Baiboly tonga milliardaire satria nandany ny androny tamin'ny fivavahana izy. Apetrako tsara, tsy nahita olona ato anatin'ny Baiboly tonga panefoefo arabola satria nandany ny androny tamin'ny fivavahana. Tsy nahita an'izany betsaka ny olona nandany ny androny tamin'ny fivavahana ato anatin'ny Baiboly fa tsy nahita an'izany. Fa ray tao anatin'ireny no nitsoatsika, ray tao anatin'ireny no nitsoatsika tamin'ny fandarana teo aloha teo hoe isy olona vera olona eto amin'ity tany ity amin'izao vanim-potoana izao hoe mavita mihoatra noho ny apôstôly Paul. Raha fanompona ny resahana, raha fivavahana ny resahana, raha fitondrana fiangonana ny resahana, raha fivadikanina ny resahana, isy olona ve sahiteny mavita mihoatra noho ny apôstôly Paul amin'izao vanim-potoana izao ka hoe noho ny nikelezany aina sy nandany androm-piainany tamin'izany tontolo ara-pivavahana sy ara-panompony zany de lasa io izy fa lasa milliardaire, io izy fa lasa navita trano be, io izy fa lasa nanakare be vata. Misy ve? De hoy aho hoe efa mihoatro ny voasoratra ianao raha izany ny tontolo misy anao ary raha tonga amin'izany zavatra zany ny pasteur anao na ny mpaminanao na ny kohenina anao hoe amin'ny alalan'io fivavahana ataony io zany izy de lasa nitahina Andriamanitra dia milliardaire izy amin'ny alalan'ny fivavahana, manakarena be vata izy amin'ny alalan'ny famponan'Andriamanitra. De izay hoe efa metro ny voasoratra, efa le tsy haina intsony araka ny Baiboly manapirofo an'izany lalam-piarina zany. Ny averiko maniry ny Baiboly ary maniry koa zay isy olona andany andro amin'ny fivavahana, isy olona andany andro amin'ny fampona an'Andriamanitra. Fa ny contrepartie an'izay kosa, ny contrepartie an'izay satria ianao nandany andro tamin'ny Baiboly, tamin'ny fivavahana, tamin'ny fikelezanainao amin'ny fanompona eklezia de efa tany aloha tany efa nresako hoe ny contrepartie an'izay kosa aza mifamitaka re olona, aza mifamitaka. Fa ny contrepartie an'izay koa de maninona ianao zany? Otran'i Jesosy ianao zany, tsy manana trano izy tsy andohanao ianao satria maninona? Tsy miasa ianao ko. Rariny ianao mba maneketeny ianao zany raha mandany andro amin'ny fivavahana, mandany andro amin'ny fampona de rariny maneketeny ianao mba misy fotoana ianao tsy mihinan-kanina satria maninona? Tsy miasa ianao ko. Zay tsy miasa ka tsy hihinana ko. Mba manekena ohatry ny apôstôly Paul hoe ianao zany nandany andro tamin'ny fivavahana, nandany andro tamin'ny fampona an'Andriamanitra, nikely aina tamin'ny filazantsara. De mba manekena ohatry ny apôstôly Paul hoe mba malahelo ianao mba mahanitra ianao mba afa-baraka ianao ny olona rehetrarehetra makany an-dapa de manana
costume tsara tarehy satria manino manam-bola izy miasaka fa ianao tsy manam-bola satria manina tsy miasa dia mba ny anao mba malabary mba ny anao mba iny foana ny fitafianao tokony tsy hamenatra zany zay le teneniko anao mizavatra ara-dalàna mizavatra naturel mizavatra voajanahary mila eketsika de miala am'ireny tontolo a mpamitana irentsika fa eto a Madagasikara ve re olona tsy manana fototrasa olona tsy manana antondràha de mizao sy mirehare amin'ny arena sy ny fananana de lasa ohatran'indray nanaovantsika aleloia ny mpitondra fivavahana de any am'ireny olon'ireny ny makatamby hoe nareo mba misy atao fa mba toany ny fiangonana mba toany zay manompo an'Andriamanitra tsy araky ny marina re olona zany tsy araky ny marina zany ka aleo miaina naturel tsaratsika arak'ilay narina atsika dia averiko a miala ao anatin'ny fitaka isika raha izany ny toetra iainatsika sy anantenatsika an'Andriamanitra ary reo mpitondra fivavahana ireo mpamina ny sanjoka reo olona mibizina manao vola makareny reo dia angaiay reo homenatra ny devoly raha toka anananao zao nytoetsaina ara-boajanahary zay hoe aikaika ity fivavahany ity atao hitadiavana an'Andriamanitra zay ny baiboly fa tsy atao hitadiavana reny aiza raha makany am-piangonana hivavaka kainao leako any hianatra baiboly kainao leako any fa tsy hitady arena sy voninahitra fa raha hitady vola ako raha hitady vola mankarena ako raha hitady vola mankarena ako raha melombady amanjanaka ako aiza ny tokony hitadiavaka an'izany any am-piasana ianao no mila mitady an'izany volo zany eo amin'ny toeram-piasanao ianao mila mitady an'izany volo zany fa raha tonga any am-piangonana ianao re olona Andriamanitra mba tadiavina any tahotra an'Andriamanitra mahafisina any zay zany lay antso tinay amahafisina ka hoe tamin'ny fandarana teo aloha teo a talohan'ity fandarana ity zany tamin'ny fandarana teo aloha hoe andinge hotariko kely ty hoe inona moa le fiarinana nanany apôstôly Paoly zany natonga azy ny teny hoe malahelo tao amin'ny Korintianina faharoa toko fahaenina iny ho anareo zay sendra tsy naharaka tamin'ny fandarana teo aloha teo tao amin'ny Korintianina faharoa toko fahaenina manomboka eo amin'ny 9 ka hatramin'ny 12 ny tenena amin'ny apôstôly Paoly hoe afa-boninahitra izy indraindray malahelo izy mahantra izy tsy manana na inona izy fa izy afaka mivavaka foana tsy mitovy amin'ilay ataon'ilay pasteur anao am'izao mihitsy zany tsy mitovy hoe le pasteur anao am'izao vaminton'izao ao am-piangonana vera angako le pasteur anao no manan-karena indrindra ao am-piangonanako le koenina anao no manan-karena indrindra ao am-piangonanako lay mpitarika ara-pivavahana anao no nizaozao amin'ny fananana 4x4 fananana minibus fananana sprinter de mametraka fanontaniana anao hoe rary ny ve zany raha io pasteur anao io zany io koenina anao io io mpampianatra anao io apôstôly anao io ndray andro ao anatin'ny afotony izy ny miasa de le mitory teny aminao ao am-piangonana zay nge le ataon'le pasteur anao le mitory teny aminao am-piangonana ny ataony ny sasany ary moa zany adiny ray sasany ao anatin'ny anemana izy ny miasa kanefa izy ny manan-karena indrindra ao anatin'ny tontolo-piangonanao de inao mila mana-porofo aminay am'izany araha baiboly hoe iza ny olona nanao ohatr'izany ao anatin'ny baiboly hoe miasa adiny ray sasany miasa ny ray andro ao anatin'ny enemana miasa zany ny enemana ndray fa kanaina fa rehefa tonga ny andro sabata de eo izy vao tena miasa de hoentina migono ny vola hoentina mi4x4 ny vola misy ny sasany adiny ray sasany izy mitory teo eo ambony pilipitra eo lahady de vity zay ny olona rehetrarehetra mody mipataloha satria pilo fa izy satria mitondra titre pasteur izy mitondra titre mpaminany izy mitondra titre koen izy mitondra titre apôstôly de izy no mitondra vola be indrindra mody aiza ao anatin'ny baiboly misy azany za aloha tsy mahita zay nanaraka n'ity fandarany ty hatrany amin'ny voalohany efa nyteneniko teo injato namaky baiboly are olona na ty baiboly protestant ty na ny baiboly katolika na ny baiboly teny hébreu na ny baiboly amdika teny fototra vulgate reny efa maro reny nandalo teo ambany masony tena fa tsy mahita an'izany are olona atao anatin'ny baiboly fa ny hitako atao anatin'ny baiboly zay tsy miasa oka tsy hinana ary raha misy olona miasa adiny ray sasany zany de zay zany ny zavatra mendrika hoaniny eo
ndalo vetivety eo amin'ny apôstôly Paoly ahy avy eo dia asehoko aminao raha baiboly zany tetikadiny demony tetikadiny demony mihitsy zany taktika satanika retiny olona ao anatin'ny fiangonana zany ary nanimpino reo ao anatin'ny fiangonana de manjary lasa etanina mba nino mba hanana n'ilay mpitondra fivavahana vola mankarena sy isandratana amin'ny tontolo ara-piarina tsy rariny zany zay miasa ihany loka mba hinana kosa eo amin'ity tontolo mpamponin'Andriamanitra ity ary asa ao anatina liberté zany mba mila tadiavina ao anatin'ny sehatra ara-piarina. Ndao mba hijery fitenin'ny tanora moa zany le hoe sopapa ndao mba hijery sopapa kely tsika ny asany ataon'ny apôstôly Paoly ary ka raha misy olona wa zany miteny hoe zay tsy mahavita ohatrany fa lany andro amin'ny fivavahana de fa mihoatry ny apôstôly Paoly ianao de tsy mahasoanao ty fandarany ty fa nipinao aminao mba hampirisiho hijery an'ity fandarany ty mba tsy ho fitahanao tsony eo zany raha sendra mpitondra fivavahana ianao mieno mba hampirisiho mipinao aminao mba hijery an'ity fandarany tony mba hanaporofono hoe mpaminany marina anao sa mpaminany sandoka pasteur marina anao sa pasteur sandoka mpampianatra marina anao sa mpampianatra sandoka sy afa mba manaporofo aminay mba say mba mieno antony fandarana tony zany mipinao aminao raha mba mpitondra fivavahana ianao miaino hoe ao amin'ilay televisionao misy mpampianatra sandoka miteny hoe mila mahantra hono ny mpitondra fivavahana de mba say mba miaino antony mipinao aminao mba hanaporofony hoe zay tsy azo enona satria zahay mpampianatra sandoka sy mpanompon'Andriamanitra sandoka de mba say miaino antony izy hoe reny mba enoy de mba fantatra hoe fa olona ohatrany reny ny mpaminany sandoka zany raha ao anatin'ilay famarinana ara-baiboly hoentiny eto ny resahany. Ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 20 angamba no niboako azy vetivety. Asan'ny apôstôly toko 20 sokafon'ny baibolinao. Lay fototrasy, lay fototra ara-piarina nananan'ny apôstôly Paoly zany ty asehoko ty. Dahoary. Asan'ny apôstôly toko 20. Raha mamatika baiboly sika asan'ny apôstôly toko 20. Rehefa voasokatra ny asan'ny apôstôly toko 20 de etsy amin'ny andininy 2:30 ka hatramin'ny andininy 5:30. Asan'ny apôstôly toko 20 andininy 2:30 ka hatramin'ny fa 5:30. Dahoary 20, 32 à 35. Hoy ny baiboly ary ankehitriny izaho manolotra anareo ho amin'Andriamanitra sy ho amin'ny tenin'ny fahasoavana izahay mahay mampandroso sy manome lova anareo eo amin'izay rehetra no amasinina. Tsy mba naniry volafotsy na volamena na lamban'olona fa fantatrareo ihany fa ireto tanako ireto no miasa mba azahoako sy niaraka tamiko izay nilainay fa nasehoko anareo tamin'ny zavatra rehetra fa tokony hiasa toy izany koa ianareo mba hiantra ny mahantra ka atsiaro ny tenin'i Jesosy Tompo izay manao hoe masambatra kokoa ny manome noho ny mandray. Raha fiangonana miorina eo ambonin'ny fanorenan'ny apôstôly zany ny fiangonana misy anao riavana malala ao amin'ny Tompo. Raha miorina amin'ny fanorenan'ny apôstôly sy ny mpaminany ny fiangonana misy anao de ny asan'ny apôstôly toko 20 andininy fa 2:30 ka hatramin'ny andininy fa 5:30 de misy baikon'ny apôstôly Paoly ordre apôstôlika ho an'ny mpitondra fivavahana. Tsindriko tsara mpitondra fivavahana ny anoratan'ny apôstôly Paoly anio fa tsy nipino tsy lay fidèle tsy lay membre tsotra fa ny mpitondra fivavahana. Eo amin'ny asan'ny apôstôly toko 20 ery amin'ny andininy faha 5:20 eo amin'ny andininy 5:20 asan'ny apôstôly toko 20 de etsy amin'ny andininy fa 20:20 reo zany novakina ho asan'ny apôstôly 20, 25 de asan'ny apôstôly 20, 28 reo manapirofo hoe misady resy amin'izy Paoly eto de tsy ndriko tsara fa misady resy amina mpitondra fivavahana izy
eo amin'ny 28 vakiko kely angamba. Asan'ny apôstôly toko 28 tandremo ny tenanareo sy ny ondry rehetra izay nanaova ny fanamasina anareo mpitandrina hiandrasanareo ny fiangonan'Andriamanitra izay novidiny tamin'ny rano. Misady resy amin'izy Paoly, misady resy amina mpitandrina, misady resy amina mpitondra fiangonana, misady resy amina loholona, misady resy amina pasteur. Hoy izy hoe averiko ihany, tandremo ny tenanareo sy ny ondry rehetra izay nanaova ny fanamasina anareo ho mpitandrina. Miteny ho an'izy Paoly, miteny ho an'le mpitondra fiangonana. De zao ny teneny mba hatandremo ny tenanareo le mpitondra fiangonana. De aveo nareo rehefa mahatandry tena, de mba afaka mitandrina ny ondrin'Andriamanitra le tandremanareo, le atsona hoe mpino-tsotra, membra-tsotra, fidèle tsotra ao amin'ny fiangonana. Ny mpitondra fivavahana zany tsy afaka miambina ny ondrin'Andriamanitra raha tsy niteneny aloha ny tandremany. Mananako de afaka manome anao, voaro ampaminany sandoka ako de afaka miaro ny fananao, tsy mamitaka ny tenako ako de tsy mamitaka anao. Zay le principe divine. Zany hoe raha ohatra ka mpitondra fivavahana mibizina amin'ny fivavahana zany mpitondra fivavahana misy anao, de mazava ho azy ianao koa tezainy an'inona hibizina amin'ny fivavahana ianao. Raha mpifetsifetsy amam-bola io mpitondra fivavahana misy anao io, de ianao koa maninona tezainy ianao hifetsifetsy ara-bola. Narikoriko andre mandeha, misy mpino ao amin'ny fiangonana zay tantaniko mba mikely aina hoe mba hanangana trano, de ny biriky foana moa no atao voalohany eo matetiky biriky. De misy pasteur anankiray hanangana fiangonana, hanadahany io mpino tao amina io. De misy raha vaviny, raha lahiny koa zany mivavaka any amin'ny fiangonana io. De hoe hanangana trano fiangonana le fiangonana zany le pasteur. De tanina daholo ny mpino rehetra, tanina ny fikambana rehetra hoe zay mba manana briky zay mba manana fantsika, zay mba manana vato, zay mba manana zay foya fanangana ny tempolon'Andriamanitra isika. Ataoko entre parenthèse hoe hanangana tempolon'Andriamanitra isika. Zay le fiteny tamy fotsiny de averiko aminao. Inona zavatra nitranga? Lay briky ny lay mpino mivavaka tao amin'ny fiangonana netiko zany. Iny no nitomony zareo tsikelikely teo, de any am-piangonana izy mijoro vavolombelona hoe voninahitra ho an'Andriamanitra fa zavaka manome briky arivo. Tavatrangana le trano fiangonana nitomany le anabavy-pino ao amina, tsisy tsony ny briky teo tokotany. Nakaiza nalainy zoky, nalainy pasteur, nalainy rahavaviny, natao inona nanaovana, nangalarina le brikin'le anabavy hanamboarana tempolo. Zavy ino hoe izy fitahin'Andriamanitra amin'izany tempolo zany, entre parenthèse le hoe tempolo, fa zany fotsiny lay fitenin'ny olona de averiko aminao hoe. Fa maninona ary misy olona mangalatra ohatrany nefa efa hoe tempolo no atsanga, ko zany ny toetran'le pasteurako. Ny toetran'le pasteur eo mametsifetsy olona, de le mpino koa mametsifetsy na de mipiraita-po aminy ary. Ary nareo hoe tsy efa nahita hoe mivoaka amin'ireny gazety, mivoaka amin'ireny fahita lavitra reny, hoe pasteur mangalatra, mpino mangalatra. Asa inge mahatonga ny olona kivy amin'ny fivavahana amin'izao vanim-potoana izao, satria araka ny mahabetsaka amin'ny fivavahana ozy ny olona tsy mivavaka, ny mamaro ny mpamitaka, mamaro ny mpangalatra, mamaro ny mpanolana. Amina tepoka anankiray ka le pasteur mihitsy inge manomboka anazy eo, le loholona mihitsy manomboka anazy eo, le presbytera mihitsy manomboka anazy eo, le kohenina mihitsy manomboka anazy eo. Tsy mitandrina ny tenany izy aloha, ataony ahoana ny tandrina ny ondrin'Andriamanitra. Ka zao ny afatra tenenin'ny apôstôly Paoly ho anao pasteur zany. Raha minin'ny apôstôly Paoly ho ianao hoe raha fiangonana kristianina, fiangonana nazarenianina, fiangonana mesirima io entinao io, fiangonana naorin Jesosy avy any Nazareta io fiangonana entinao io, ary ianao miainao na koa zany raha mbola mba fiangonana mino ny baiboly ny fiangonana misy anao, de zao ny afatra tenenin'ny apôstôly Paoly ho an'ny mpitondra fivavahana. Asan'ny apôstôly toko 28, pirofo mitoaka amin'ny tenda,
fa afatra mitenenin'ny apôstôly Paoly ho an'ny mpitondra fivavahana ty vakitsika ity. De zao ny afatra tenenin'ny apôstôly Paoly ho an'ny mpitondra fivavahana, asan'ny apôstôly toko 20 etsy amin'ny andininy 35:30. De antanio kely ny pasteur anao kamiasa io, na ny mpampianatra anao kamiasa, na ny koyenne anao kamiasa. Hoe pasteur koyenne apôstôly lehibe olom-bo ositra araky ny afatry ny apôstôly Paoly ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 20 andininy 5:30 de zao ny teneniny, nareo pasteur, nareo loolo, nareo koyenne, nareo mpitondra fiangonana zany tokony aninona ozy ny asan'ny apôstôly toko 20 andininy 35. Averiko kely sendra tsy manana baiboly ianao, de mba tadidinao le de mba antanio azy zany, tsy natao an'ny mpino hoe ito, tsy natao an'ny mambratsotra hoe ito, fa natao anareo mpitondra fiangonana. Inona hoe tokony ataonareo mpitondra fiangonana, inona araky ny ordre apostolika, araky ny baiko nomen'ny apôstôly, inona. De averiko kely izy mba ho tadidinao zany raha sendra tsy manana baiboly ianao, na sendra manana baiboly koa ianao fa efa tsy de mahita tsony ny masonao. De eno tsara fa vakiko miadana tsara. Ny alalanao fa mpitondra fivavahana mino ny baiboly mpitondra fivavanao io, ary ny alalanao fa misy tena mantsy hoe andeha atao sika ny fanekena apôstôlika, de atao eo ny fanekena apôstôlika zany, mino an'Andriamanitra ako, mino ny apôstôly, atao eo le izy. Ka ny alalanao tsy ny manao an'izay fanekena apôstôlika zay, hoe fiangonana miorina ambony fanorenan'ny apôstôly ve ty fiangonana misy aty ary tena apôstôly marina ve ty mpitarika ny aty sa apôstôly sandoka. De ny alalanao an'izay zany voalohany mino ny baiboly izy. Zao ary nolazain'ny baiboly ho an'ny mpitondra fivavahana. Ho an'ny mpitondra fivavahana aloha le teneniko fa ho anao mambratsotra efa nyteneniko tamin'ny fandarana teo aloha niala tany Egypte ianao noho ny fanandevozana rakasa, de tonga amin'ny tany Kanana ianao omena liberté arakasa, fa tsy hoe tsy miasa. Petraka tsara zany zay zao ary la izy. Asan'ny apôstôly toko 20:5 nosoratana ho an'ny mpitondra fivavahana, fa tsy anao pilo foana akory ny teneniny eo. Ao andao ary vakiko miadana tsara de tadidinao tsara, de amin'ny herin'ny androantsika rehefa mionetra amin'ity fandarana ty indray na miantso ao ianao de tadidinao tsara le izy nantaniko an'ilay mpitondra fivavahana le izy fa tsy voavaliny, de valitsika eto le izy amin'ny heriny zay ndao ary vakiko miadana tsara le izy mba ho tadidinao fa matsiro be matsizy ty. Ndao ary efa naseoko anareo tamin'ny zavatra rehetra, fa tokony hiasa toy izany koa ianareo mba hiantra ny mantra ka hatsiaro ny tenin'i Jesosy Tompo, izay manao hoe masambatra kokoa ny manome noho ny mandray. Averiko tsara zany, efa naseoko anareo tamin'ny zavatra rehetra, fa tokony hiasa toy izany koa ianareo mpitondra fivavahana mba hiantra ny mahantra ka hatsiaro ny tenin'i Jesosy Tompo, izay manao hoe masambatra kokoa ny manome noho ny mandray. Nareo apôstôly, nareo koyenne, nareo pasteur, nareo loolona, efa nasehoaka anareo tamin'ny zavatra rehetra. Ny apôstôly Paoly nanao témoignage ny tenany fa mila miasa ianareo, miasa amin'ny tananareo, fa io fiangonana io akory tsy société, io fiangonana io akory tsy entreprise, io fiangonana io akory tsy épicerie, io fiangonana io akory tsy fakana vola ivelomanareo menakavy ka hoe bôgôsy ery ny ramatoanao, satria io fiangonana io nataonao société. Ianao milingilingy amin'ny 4x4 satria io fiangonana io nataonao banky. Ka ianao ve mavita be noho ny apôstôly Paoly fa ny apôstôly Paoly niasa tamin'ny tanany ho témoignage tsy ho an'ny mpino entinao, fa ho témoignage ho anao mpitondra fiangonana. Ka amin'ny herin'ny androany zany amin'ny fandarana manaraka, raha amin'ny alalan'ny internet no anarahana fandarana, de amin'ny fandarana manaraka ho valitsika inona ny asa nataon'ny apôstôly Paoly de hoe inona no asa tokony ataony reny olona mpitondra fivavahana ireny. Fa etam-pamaranana zany de teneniko aloha fa tsy fiangonana miorina eo ambony ny fanorenan'ny apôstôly zany, ny fiangonana tsy miasa amin'ny tanany ny mpitondra fivavahana. Asan'ny apôstôly 20:35
zay hoe nitenen'le mpampianatra baiboly eo amin'le télévision iny dia enregistré ty dia asay venony a dia amin'ny androany a valitsika eto mahafinaritra ny fiarahana androany a za aloha maheno tsirony tsy haiko ianao tomboa amin'ny fahasoavana mila amin'ny karazam-pitaka rehetra ho tahin'Andriamanitra ny asany tananao ndao ary a manaraka amin'ny anasotsika tomboa amin'ny fahasoavana